Mbola eto amin'ny tribunal Crown Court Suffolk ihany misy anay dia ilaza vaovao aminareo. Inona izany ny vaovao? Tsotra fotsiny. Voalohany indrindra aloha misy restriction reporting ty dossier ty, izany hoe misy interdiction de divulguer les informations. Misy zavatra maromaro zany tsy azo avoaka ao anatin'ilay dossier. Noho ny antony inona? Secret d'instruction, fa tsy resaka hoe personnalité publique le concerné na hoe misy raharahin'ny olona ny Andry Rajoelina na Madagasikara. Faharoa, mbola mandeha ny fitsarana, izany hoe tsy tapitra ny fitsarana, tsy tapitra ny raharaha, mbola misy fanadihadiana be mihitsy mandeha manodidina an'ity raharaha Jansfield izay hitazomana ny Romy sy Tabuto ary mety hahavoasarika ny Andry Rajoelina sy ny naman'izay. Tsy ho afaka hijanona ela be miaraka aminareo fa ny vaovao izay afaka teneniko ihany no teneniko sy ny fanazavana kely kasika an'izay procédure britanika izay. Raha tsarovintsika zany dia tratram-bodiomby nanao extorsion ana fond tamin'ny Jansfield, Romy sy Tabuto. Rehefa tratra zareo dia voatazona, voasambotra avy hatrany ary dia nalefa zareo any am-ponja. Amin'izao tsika miteny izao dia mbola any am-ponja izy anankiroa ireo. Mbola any am-ponja izany. I Romy dia nanao plaidoirie nilaza fa nolaviny ny fiampangana azy. Ary ny vaovao izay henontsika nandeha tamin'ny Africa Intelligence dia diso fa tsy marina ny hoe ny aiky indray izy fa coupable. Eo zany ny zavatra voalohany tsara marintsika, ary io zavatra io dia na dia ataoko hoe misy an'izay restriction reporting zay dia tsy maintsy ahitsitsika eo amin'ivony opinion publique, fa satria mampiova zavatra be dia be mihitsy ny hoe plaider coupable sy ny tsy plaider coupable. Zay zany tsara fantatrareo. Ny any Tabuto dia mbola plaider coupable ihany izy ary mbola maintenir an'izay plaidoirie coupable zay. Totomanareo tsy afaka miverina amin'ny teniny izy dia ireo anankiroa ireo zany aloha tsy miova, fa tsara fantatrareo hoe ny dikan'izay hoe plaider coupable zay dia mandeha zany ny fanadihadiana rehetra ilazana fa mitombina ny fanenjena ny Romy, mitombina ny fanenjena ny Tabuto, mitombina ny fitazomana azy ireo any am-ponja. Dikan'izay koa dia izao, hiezaka izany Romy hanala ny tenany hoe tsy zahako io fa iananina, tsy nanao an'io fa izao nataoko, tsy izao, ary izay ilay lazaiko hoe ao anatin'ny secret d'instruction ary mandeha amin'ny 6 février ho avy izao 2024 ny débat. Ny fiantsoana ny Andry Rajoelina sy ireo olona 5 hafa izay voalaza tany Madagasikara dia nazahoanay valiteny hoe mbola ao anatin'ny secret d'instruction. Ny zavatra ny confirmena taminay zany teto dia hoe tsy niova ny plaidoirie ny Romy fa mbola ny plaider coupable izy. Dikan'izay dia hiezaka hanadio ny tenany izy ary ny prosecuteur kosa dia hiezaka ny hanapirofo ny culpabilitéany.
Zay zany ny zavatra hitranga amin'ny 6 février. Eo anelanelan'izay dia mbola misy ny instruction, misy ny enquête, misy ny complément d'enquête sy ny témoignage be dia be à charge ou à décharge izay ho ataon'ny andaniny sy ny ankilany. I Romy hiezaka hitondra témoin à décharge, ny andaniny kosany hitondra témoin à charge. Anisany ozy izy angamba ao anatin'izay témoignage à charge izay ny antony nandefasana na namoahana an'ireo olona anankifolo, nampiantsoana an'ireo olona anankifolo hanao témoignage ireo. Raha ny procédure aty Angleterre dia obligatoire ny témoignage, zany hoe tsy hoe facultative raha te hitémoigner anao dia mitémoigner, fa tsy te hitémoigner anao dia tsy mitémoigner. Fa raha tsy maintsy mitémoigner anao dia tsy maintsy alaina hoe inona ny témoignagenao. Raha ohatra ianao zany ka ilain'ny fitsarana dia tsy maintsy ianao mitémoigner. Fa amin'izareo zava-dehibe izay zavatra ary tsy mahazo mandainga. Misy koa ny témoin izay possible mivadika mise en cause rehefa hita ohatra hoe izy ny tena tompon'antoka atao anatin'ilay izy fa citeny les diffameurs ou zao. Tsy afaka manome information betsaka fa ny procédure fotsiny zany no azavaiko hoe rehefa miplaider coupable ny anankiray ary miplaider non coupable ny anankiray nefa izy anankiroa miara-tratra teo ambodiomby tamin'ny affaire mitovy dia lasa témoin ilay anankiray, lasa témoin contre ny anankiray. Tabitao zany amin'izao hatreto dia lasa témoin à charge ny Romy. Dikan'ilay hoe témoin à charge dia voatery izany hitémoigner contre ny Romy. Voatery izany hitsangana vavolombelona handetika ny Romy. Etsy andaniny dia miezaka koa zany ny fitsarana sy ny National Crime Agency izay mitovy amin'ny Bianco any Madagasikara fa resaka crime rehetrarehetra sy ny corruption rehetrarehetra no iandreketany dia hiezaka zareo hitady ny proof rehetra sy ny témoin rehetra sy ny élément rehetra ilazana fa nisy tokoa ny crime izay anenjena an'ireto olona ireto. Ary eo zany ny mahatonga antsika manina moa ty mieritreritra hoe nisy désinformation nalefa tamin'ity dossier ity ka mody natao hoe miplaider coupable Romy dia amin'izay dia hoe plafonné teo amin'ny Romy zany ny culpabilité. Raha ohatra zany tena niplaider coupable Romy dia tsy hivoaka mihitsy ny marina ary tsisy fanadihadiana lalina hitohy fa dia vitany hoe firy zany sazy zareo mahazo un tiers de la peine ny andany sy ny ankilany dia vita. Fa amin'izao zany dia misy zavatra hitranga, mais c'est dommage mbola amin'ny février zany zavatra zany fa mandra-pahatonga an'izay hitantsika tsara hoe inona mampiazakazaka ny Rajoelina hiezaka tsy témoigner amin'io zavatra io satria possible izy témoin hivadika diffameur na témoin hivadika inculpé. Izay ny vaovao avy aty à Londres. Apartao ilazao ny olona rehetrarehetra ianareo rehetra izay aty amin'ny Londres sy ny manodidina amin'ny 6 février tsika zany ny fanao fotoana eto indray 20 nisantsika tamin'ny farany teo amin'ity tsy fantatra hoe firy fa mety maromaro ihany. Dia mandritry ny 2 semaines ny procès amin'izay fotoan'izay fa tsy iray andro. I hearing ny anarany débat zany dia amin'io ho antsoina tsirairay eo daholo izay olona rehetrarehetra de près ou de loin afaka manaporofo an'ity crime de corruption natao tamin'ny James Hilda ity. Izay zany ny vaovao. Izay zany ny vaovao fa dia misaotra antsika rehetra nanaraka dia hitako hoe nafinaritra anareo le fitetezana inona moa ty fitetezana
tourisme kely nataoko teo dia andefandefasako sary sy vidéo ohatran'izay ihany nareo a mba miala amin'ny mahazatra hoe zavatra mahasosotra foana sy zavatra ataontsika hoe mampalahelo sy mahasorena foana ny fampizarana fa dia mba hizara zavatra mahafinaritra koa. Zay ara fa dia misaotra antsika dia maka heriny rehetrarehetra. Ay, misy adino. Ho antsika rehetra izay ao Paris dia misy conférence izay ho ataonay amin'ny sabotsy ho avy izao. Ao amin'ny oh mince, aiza ilay adresse? Mila jereko kely indray re tompoko ilay adresse io. Eo amin'ny 13e. Oh mince. Ato anatin'ity téléphone anankiray ampiasaiko ity kay ilay adresse. Bon, alefako ny invitation fa amin'ny sabotsy de novembre 2 décembre isika eo amin'ny Paris 13e manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 3 hanao conférence mikasika ny élection. Mbola afaka resahantsika ao ihany ity resaka Romy ity satria resaka misy fandraisany amin'ny élection ary hitantsika mihitsy fa tena mandrovy tsihy zareo ao Madagasikara. Samborina daholo izay olona rehetrarehetra niezaka hanakana an'ilay élection, samborina daholo izay olona niezaka namoaka ny profo, samborina daholo izay olona rehetrarehetra niezaka nanakana ny gendary, ny polisy, ny armée izay miezaka miaro ny vahoaka. Dia amin'ny sabotsy izay izany fotoana alefako ny annonce dia tongava daholo. Somary vitsivitsy ny toerana fa mila misoratra anarana mialoha izay ho avy. Fa tsy maninona fa dia ataontsika izay ahomby antsika rehetrarehetra ao amin'ilay toerana na kelikely ary. Mandra-piona.